Akafaliana ndray no itsidiananao ao tokantrano manaraka ny televiziona malagasy ato anatin'ny metotetry ny andro amin'ny takarivan'ny asabotsy 17 volana Jolay 2020 sy 2020 ety. Kasika an'izay metotetry ny andro izay dia somary itoetra tsikelikely indray ny aly izay manomboka ny rapitso ariva zany hoe tafatrehitra izy zany amin'ny alatsinainy any hoany ao anatin'ny 3 andro zany dia somary idina ny maripana amin'ny ankapobeny. De toetra amintsika ho an'ny rapitso maraina ahitana an'izay orana malefaka zay aloha ny maraina ho an'ny rapitso manokana manodididina n'iny manodidina ny antalasy maro antsetra mananaravaratra iny somary andrahona amin'ny ankapobeny ny ilana tsinanan'ny ampovoantany. Ahitana andianjavana kosa ny voamaraina ny faritra Menabe atsimo andrefana ny ilana tsinanany ilana andrefan'ny faritra ampovoantany ary any atsimon'ny nosy radoka maina tanteraka any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro de mbola andrahona hatrany ny ilana tsinanana zany hoe amin'iny antala mazony analanjirofo ny faritra atsinanana sy mangoro iny izay arahana orana malefaka amin'ny alina. De fandiny kosa ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho any ambany indrindra dia ho tafalatsaka hatramin'ny 5 degré Celsius raha ho an'ny vakinakaratra manokana manodidina ny 5 ka hatramin'ny 12 raha ho an'ny faritra ampovoantany 12 ka hatramin'ny 20 kosa aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy radoka 12 ka hatramin'ny 13 ho any amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny maripana ambondrina voavinavina dia 13 degré Celsius majanga no nahitana an'izany manodidina ny 20 eo raha ho an'ny faritra ampovoantany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 raha ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 20 kosa any amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ireto tanàn-dehibe anankitelo ivelan'ny Madagasikara ireto indray dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro na ho an'ny Paris na Euroby na Johannesburg izany. Ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray ahitana orana tandrifon-drahona aloha raha ho an'ny Comore manokana ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny Mayotte ibalika tanteraka kosa ny masoandro raha ho an'ny Maurice, La Réunion ary Seychelles. De zay indray no masaka azy natotranao tamin'ity an'ity manasanao hatrany anaraka ny toetry ny andro sy ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.